Fanazavana ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati, ny nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany, ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666. Zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina, ny momba ny boky Enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy 4:4. Andarana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny 9h, ny sabotsy maraina amin'ny 9h ary ny alahady maraina amin'ny 9h30. Tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana manandrakizay. Dia mpifaliana indray amin'ity ora ity no androsoana ao anatin'ny tokantranonao sanolorana an'izao fandaharana zava-miafina hoentanay avy eto anivon'ny fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mandrakizay. Arahanao eto amin'ity fahitalavitra ity, miarabanao izahay maniry ihany koa ny afantarantsika ireo famarinana rehetra mba ahafahantsika miaina amin'izany famarinana izany. Izany koa no natonga mpamonjy ny teny hoe katsao aloha ny fanjakan'ny lanitra sy ny famarinany dia ho fanampiny ny zavatra rehetra. Mino aho fa efa miandry ny toen'ny reny fanjavana no entina farany teto ireny ianao, ary raha sambany koa nefa ianao androany vao manaraka nyity fandaharana ity dia mbola maro ny zavatra azonao jerena, satria mbola ao anatin'ny fanazavana ny apokalipsy 7:10 hatrany aloha isika amin'izao fanjavana izao. Ary eo amin'ilay fanjavana an'ireo bibidy roa mpanompon'ny dragona izay voaresaka amin'ny apokalipsy 7:10, ireo izay nanaraka sy nijery sy tapaka nyity fandaharana no entiko ity dia efa nahita zava-miafina maro be, ary mbola mitohy hatrany ireo fanaporofoina ny fahatanterahany faminaniana, zany hoe manaporofo ny fahatanterahany faminaniana voalaza amin'ny apokalipsy 7:10 no ataotsika. Misy bibidy roa mpanompon'ny dragona ao. Ny fanjakana romanina no entan'ny fahefana amperora, zany hoe ny fanjakana romanina no entan'ireo amperora izay ny fandimby no antsoina hoe bibidy voalohany, ary ny fanjakana romanina izay no entan'ireo fahefana papaly no bibidy faharoa. Efa nazavaina tamin'ny antsipiriany teto ny asa nataon'ilay bibidy voalohany araka ny hitantsika amin'ny apokalipsy 7:10 andininy fahenina. Ny voalaza eo dia nanokatra ny vavany hiteny ratsy ny mpamorona izy, sy nanokatra ny vavany hiteny ratsy ny anaram-pamorona, ary nanokatra ny vavany hiteny ratsy ny taberna kely. Ilay bibidy voalohany izay voalaza teo izay ny asa nataony, ary ny zavatra rehetra makasika an'izany asa nataon'izany dia efa nazavana teto miaraka tamin'ny porofo maro be. Ny fanazavantsika zao dia ny asa nataon'ilay bibidy faharoa, zany hoe ny zavatra nataon'ilay bibidy faharoa zany izay hitantsika eo amin'ny 1:11 ka hatramin'ny 1:17, apokalipsy 7:10 io resako eo. Andeha averina ovakina ny apokalipsy 7:10 1:11 ka hatramin'ny 1:17. Ndreo misy sambany androany vao hijery dia ilaina ny famerenana kely izay zavatra efa nazavana teto. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny baiboly tika teny FFPM no amakiko anazy. Ary hitako fa indro nisy bibidy iray koa niakatra avy tamin'ny tany, ary nanana tandroka roa tahaka ny an'ny zanak'ondry sady ny teny tahaka ny dragona. Ary ny fahefana rehetra nanan'ilay bibidy voalohany dia aseho eo anatrehany, ary ny tany mban'izay monina eo dia sainy minkohaka laonan'ilay biby voalohany izay efa sitrana tamin'ilay ferina saiky nahafaty azy, ary manao famantarana lehibe izy ka dia mampidina afo avy any an-danitra ho amin'ny tany amason'ny olona aza, ary mamitaka izay monina ambony tany izy amin'ny famantarana izay nomena azy atao eo mason'ny bibidy, sady milaza amin'izay monina ambony tany koa mba hanao sary ho an'ny bibidy izay voan'ny sabatra nefa velona ihany. Ary navela anisy aina ny sarin'ny bibidy izy mba ahaten'ny sarin'ny bibidy
ary ampamono izay rehetra tsy mety miakohaka eo anoloana sarin'ny bibidia, ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe, na manan-karena na malahelo, na ny andevo na ny tsy andevo, dia ampandraisina marika eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny andriny avokoa, mba tsy hisy azo hividy na hivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidia na ny isan'ny anarany. Zay no vakiteny amin'ny dikateny FFPM. Ny asa nataon'ity bibidia faharoa ity izay no tanysaina tao anatin'izay vakiteny izay. Ilay bibidia faharoa dia manana tandroka roa tahaka ny an'ny zanak'ondry, misy heviny zany ilay bibidia faharoa dia ny teny tahaka ny dragona. Ilay bibidia faharoa dia aseho eo anatrehany ny fahefana rehetra na ananan'ilay bibidia voalohany, misy heviny daholo zany. Ilay bibidia faharoa dia manao famantarana sy fahagagana ary mampidina afo avy any an-danitra hoeto ambonin'ny tany ka mamitaka ny mponina ambonin'ny tany amin'izany famantarana sy fahagagana nataony izany, misy heviny daholo zany. Ilay bibidia faharoa dia nanao sary ilay bibidia voalohany ary dia nampiankohaka ny olona rehetra teo am'laonan'izany sary ny bibidia voalohany izany. Ilay bibidia faharoa dia nanome aina na nisy aina ihany koa ny sary ilay bibidia voalohany. Avy eo ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe, na manan-karena na malahelo, na ny andevo na ny tsy andevo, dia nasain'ilay bibidia faharoa asiana marika eo amin'ny tanany ankavanana sy eo amin'ny andriny, ka ilay marika izay napetaka teo amin'ny andrin'ny olona sy teo amin'ny tany ankavanan'ny olona dia ny anaran'ilay bibidia voalohany. Izay no nataon'ilay bibidia faharoa. Andeo vakiko amin'ny baiboly dikateny DM ny 2:9 sy ny 7 satria misy zavatra mazava kokoa eo amin'ny dikateny DM amin'izay 2:9 sy ny 7 izay toy izao mivaky ny teny. Ary ny olona rehetra na ny lehibe na ny kely, na manan-karena na ny mahantra, na ny mpanompo na ny tsy mpanompo, dia noteren'ilay biby faharoa andray marika eo amin'ny taniny ankavanana na eo amin'ny andriny, ka tsy misy mahazo mividy na mivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ilay biby voalohany na ny isa mifandraika amin'ny anarany. Izay no vakiteny ato amin'ny dikateny DM na ny dikateny iombonana eo amin'izay 2:9 sy 7 izay noteren'ilay biby faharoa andray marika ny olona rehetra, ka ny toerana asiana ilay marika dia eo amin'ny andrin'ny olona sy eo amin'ny tany ankavanan'ny olona. Io marika napetaka tamin'ny andrin'ny olona rehetra sy eo amin'ny tany ankavanan'ny olona rehetra io dia ny anaran'ilay bibidia voalohany. Ny anaran'ilay bibidia voalohany no marika napetaka teo amin'ny andrin'ny olona sy teo amin'ny tany ankavanan'ny olona. Misy antony ny mahatonga ana mamerimberina an'izany teny sy izany fanamariana ao anatin'ny fanjavahana izany, satria efa marobe mantsy ireo nanazava ny boky apokalipsia izay mba samy mitondra fanazavana arak'izay nomen'ny fanahy tao anatiny tao, satria ny mpitondra fivavahana rehetra dia misy fanahy mampiteny anazy, misy fanahy mampianatra anazy ka arak'izay fanahy mipetraka ao anatin'ilay mpitondra fivavahana ihany no ahafahany mampianatra sy ahafahany miteny. Dia mba ahafahantsika tsy ho voafitaka, ahafahantsika ihany koa mampitovy sy manao fampitahana tsara ao anatin'ilay fanjavana, dia averimberiko hazava tsara amintsika satria zavatra lehibe tokony ho fantatritsika ny zava-miafina izay nataony reto bibidia roa mpanompon'ny dragona ireto, na ny nataon'ilay bibidia voalohany na ny nataon'ilay bibidia faharoa, dia tena zavatra lehibe ny ahafantarantsika anazy. Ilay bibidia voalohany dia nanokatra ny vavany hiteny ratsy ny inaram-pamorona, dia nanokatra ny vavany hiteny ratsy ny taberna kely. Zay no nataon'ilay bibidia voalohany. Ilay bibidia faharoa indray dia nanome aina, nanisy aina izay zavatra nataon'ilay bibidia voalohany, ka anisan'ny zavatra nataon'ilay bibidia voalohany ny teny ratsy ny anaram-pamorona sy ny teny ratsy ny taberna kely. Dia rehefa tsy teo intsony ilay bibidia voalohany fa lasa ilay bibidia faharoa ny fahefana, dia namafisin'ilay bibidia faharoa izay zavatra efa nataon'ilay bibidia voalohany izay. Tsy hoe nisy asa vaovao zany nataon'ilay bibidia faharoa, fa ny nataon'ilay bibidia voalohany
no nodim-biasa ilay bibidia faharoa sy voamaika nasiany ainy nomeny hery. Voamaika nataony matanjaka be zany le zavatra efa napetraka ilay bibidia voalohany. Tokony ho fantatrao ny zava-miafina ao anatiny zany. Andeha ho azavaiko arak'izay ahafahako mamintana anazy ireo sary aseho an'ilay hoe ilay bibidia faharoa dia manana tandroka roa tahaky ny an'ny zanak'ondry. Manana tandroka roa tahaky ny an'ny zanak'ondry. Iza le zanak'ondry izay tafin'ity bibidia faharoa ty dia inona ny kodin'ireo tandroka roa mampitovy anazy amin'ny tandroky ny zanak'ondry misy heviny zany. Dia le bibidia faharoa miteny tahaky ny dragona. Le bibidia faharoa ny fahefana nanana le bibidia voalohany dia aseho eo anatrehany. Azavaiko amintsika izay azoko azavaina. Ny kodin'ny tandroka ao amin'ny boky Apokalipsy sy ny bokin'ny Daniel dia maneho mpanjaka. Zay ny kodin'ny tandroka. Raha mamaky ny Apokalipsy tsika dia misy hoe tandroka 10, mamaky ny Daniel dia misy hoe tandroka 10 ka ny kodin'ny tandroka dia maneho mpanjaka na maneho fahefana mahampanjaka. Dia ilay tandroka roa tahaky ny an'ny zanak'ondry le tahaky ny an'ny zanak'ondry ray maneho an'ny mpamonjy mihitsiny. Ny mpamonjy no aseho antsary eo amin'ilay zanak'ondry. Ny mpamonjy dia zanak'ondry ny avo indrindra nanaisitra ny fahotany zao tontolo zao. Dia ity bibidia faharoa ity nanana tandroka roa tahaky ny an'ny zanak'ondry. Ny mpamonjy dia mitondra anaram-boninahitra ao amin'ny testamenta vaovao sy ao amin'ny Apokalipsy dia mitondra anaram-boninahitra hoe mpanjakan'ny mpanjaka sy tompon'ny tompo. Amin'ny Apokalipsy ao misy an'izany. Sady mpanjakan'ny mpanjaka ny zanak'ondry no tompon'ny tompo ny zanak'ondry. Ny fahefana papaly ihany koa na ireo papa izay nifandimby nitondra fanjakana Romanina dia nanana an'izay fahefana izay. Sady mpanjakan'ireo mpanjaka ireo papa izay nifandimby no tompon'ireo tompo evekan'ny eveka. Fantatry ny mpahitantara rehetra zany ary ao anatin'ny tony boky aseho amintsika itony dia manambara mazava tsara an'izany zavatra resahako izany. Zany hoe sady mpanjaka tamin'ireo mpanjaka rehetra teto ambonin'ny tany ireo papa izay nifandimby no evekan'ny eveka na tompon'ny tompo tao amin'ny resam-pivavahana. Izy no nife mpanjakan'ny ara-panahy izy. Sady mpanjakan'ny ara-panahy zany ny fahefana papaly no mpanjaka teo amin'ny ara-politika sy ara-panjakana. Ny mpamonjy ihany koa dia mpanjakan'ireo mpanjaka no tompon'ny tompo eo amin'ny ara-panahy. Zay no azoko anazavana an'le izy dia izay no sary ahitantsika an'le hoe manana tandroka roa tahaky ny an'ny zanak'ondry ity bibidia faharoa. Ity bibidia faharoa ity dia niteny tahaky ny dragona. Zany hoe ilay dragona izay nazera teto ambonin'ny tany dia nanana fanjakana marobe niaraka ny asa taminy ka ao amin'ny Daniela toko 7 sy Apokalipsy toko 12 dia manambara an'ireo fanjakana izay tafiditra ao anatin'izany fanjakan'ny dragona izany. Tsy dia nazava an'izay be loatra satria lava dia lava zany raha mbola ho azavaina fa fantatra amin'ny antsipiriany, azo azavaina amin'ny antsipiriany dikany. Fa ny azo tenenina fotsiny dia izao ny teny tahaky ny dragona ity bibidia faharoa ity. Ny fahefana rehetra nanana ilay bibidia voalohany dia naseho teo anatrehany. Ny fahefana rehetra noentin'ireo amperora Romanina izay nifandimby satria hoy aho tao anatin'ny fanjavana izay noentiko hoe ireo amperora Romanina izay nifandimby nitondra fanjakana Romanina no nantsina hoe bibidia voalohany. Dia rehefa rava ny herin'ireo amperora Romanina no tafian'ny firenena Jermania ny firenena Barbariana dia tsy misy intsony ny herin'ny amperora Romanina. Dia tateo aoriana navotan'ny fahefana papaly ny fanjakana Romanina. Dia rehefa nitondra ny fanjakana Romanina ny fahefana papaly na ireo papa izay nifandimby dia ny fahefana rehetra nananany ireo amperora, ny herin'ireo amperora, ny fahefana amperora hita teo amin'ny fahefana papaly avokoa. Zay zavatra nataon'ny amperora Romanina zany ny fomba fitondra fanjakana, ny fomba fifehezany an'izao tontolo zao, ny fombafomba n'ilay amperora Romanina rehetra dia noentin'ilay fahefana papaly avokoa. Fantatry ny mpitondra fivavahana izay mianatra ny tantaram-piangonana
sy nandalina ny tantaram-piangonana izany zavatra resako izany, ary matoa mivoaka ao anatin'ny tony boky itony izany tantaran'ny fanjakana romanina sy reo ampera romanina izay nifandimby, matoa mivoaka ao anatin'ny tony boky itony dia mbola misy manam-pahaizana lavitra noho frère Abel nandenika ny tantaram-piangonana. Za zany tsy miteny hoe za no tena mahay na za no tena mahafantatra, fa misaotra n'ireo manam-pahaizana izay namoaka ny tony boky itony izahay mba ahafahanay manam-pirofo ny fahamarinana fa izy ireny dia tena mahafantatra n'izany tantaram-piangonana izany sy mahay amin'ny atsipiriany ny zavatra nitranga. Saingy ny mampalahelo tsy misy manazava, tsy misy mitondra, tsy misy mba maneho tahaka an'izao aseho amintsika izao, tsy misy amin'izy ireny sa manazava an'izao zava-miafina izao. Ka ho eo amintsika hoe aza raisinao na eritreretinao hoe fanaratsiana na hoe fanaovana tsinitsinina n'ilay finoana na izay fiangonana efa misy izao fanjavanao entiko izao, fa fanatanterahana ilay teny voasoratra amin'ny Apokalipsy 2:20 manao hoe aza fenina intsony izay zavatra voalaza ato amin'ity boky ity fefantombotra ny andro. Tsy azo afenina intsony ireo zava-miafina rehetra voaresaka ao boky Apokalipsy. Efa tany amin'ny taona 970 tateo aorian'ny mpamonjy no nanoratana ny boky Apokalipsy, ary tamin'izany no efa nomena fanambarana izay rehetra namaky azy hoe aza afenina intsony. Ny dikan'izany amin'izao vaninandro zao tsy tokony mbola ho zava-miafina amintsika izay mampiasa ny Baiboly, tsy tokony ho zava-miafina amintsika ny zavatra rehetra voalaza ao boky Apokalipsy. Ka dia izany no antony andrenesanao an'izao fanjavana izao tsy afenina aminao ny zava-miafina voaresaka ato. Mbola tsy tena mazava tsara ny makasika an'ilay biby ty faharoa, fa nefa tapitra ny ora eto am-pelantanana makasitraka antsika izay nijery nyity fandaharana ity ary manentana antsika ihany koa rampitso amin'ny ora toy izao indray. Ilazao ny fianakavianao, tsy sasatra mihitsy manentana anao hoe antsoy amin'ny telefôna ny namanao na ny fianakavianao na ny olo-patatrao, raha mbola hitanao hoe tena mitady ny fahamarinana mikatsaka an'izany fiainana mandrakizay zany, fa maharingana ny olona tsy mahafantatra ny tsy fahalalana, tsy mety ny fanara tsy manam-pahalalana, ringana ny olona rehefa tsy mahafantatra. Izay no azambara androany rampitso maraina amin'ny anora indray tohizako ny fandaharana mametraka maripitafa ho amin'ny rapitso indray. Fanazavana zava-miafina ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati, ny nouvel ordre mondial nalamina vaovao maneran-tany. Ny anaram-biby ty izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666. Zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina. Ny momba ny boky Enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy 9:9. Fandaharana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny anora, ny sabotsy maraina amin'ny anora ary ny alahady maraina amin'ny anora sy 30 minitra. Tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana manandrakizay.